tafiditra ho amin'ny fampandrosoana ara-ekônômika eto Madagasikara ny fanofanana ara-pambolena sy ny eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Nanolotra fitaovana ho fanatsarana sy andrindrana ny asa eo anivon'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana Aronjono ho an'ny sampandrarà misahana ny tetim-pivoarana, ny fanjohiana ary ny tombana sy ny foibe-paritra ny fambolena sy ny fiompiana Aronjono miisa 12 sy ny foibe-pitondrana misahana ny fanofanana ara-pamokarana sy ny amatianina ny mpamokatra sy ny mpanjono ary ny sampana misahana ny fahasalaman'ny biby, ny fandaharana sarindra izay manohana sy mamatsy ny eny amin'ny tontolo ambanivohitra izay vatsiny ny vondrona Eoropeanina vola. Araka voalaza teo moa zany tsika moa zany efa mihamandroso foana ny teknôlôjia nefa tsika mbola manana fahatarana betsabeka manomboka zany tsika zao ampiditra an'izay zavatra ao anatin'ny resaka fiompiana sy fambolena sy Aronjono mba ahafahana mandroso sy aingana kokoa zany. Anisan'ny mahazo an'izay fanomezana izay koa ny any amin'ny faritra satria io moa zany araka ilay voalaza teo mba aingana ny fanakalozana zany satria indrindrandrindra moa eo amin'ny fiompiana raha misy ny aretina dia mba aingana zany fandraisana dia inona ny ahafahantsika mamany izay olana izay. Tablety miisa 300 finday miisa 4 no natolotra ho an'izany fanamorana ny fomba fiasa izany ho fanatsarana ny fifandraisana ary ny fampitana aingana ireo vaovao mahakasika ny fahasalaman'ny biby. Eo ihany koa ireo fitaovana ilaina anaty birao toy ny latabatra, ny seza sy ny sisa ho an'ny ivon-toeram-panofanana ny mpampiofana ara-pamokarana eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Araka ny fanambaranteo zany dia mitetika sarindra manohana ny sehatra indrindra eo amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Noho izany ny fanolorana tahaka izao dia voalohany atao mitetika asa io ety am-piandohana. Mbola betsaka ny sehatra asa izay mbola amatsiana vola ary indrindra ihany koa ampitaovana resehatra samihafa atao anatin'ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana fa fanomboana ihany zao voalaza teo fa tsy hijanona etrany akory fa ho any amin'ny faritra ihany koa. Ny 20 Aogositra 2024 no nanantanterahana izany teny amin'ny ivon-toerana fanofanana teknisianina ara-pambolena teny Ambatobe.